Drebava kosa eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana na totosa etsika fanafana takalonaina ny tafika malagasy androany. Tany amin'ny distrika Nanjozorobe iny tafiditra indrindra ao anatin'ny etsika manda 824. Takalonaina 3 no avitra nandritra izany fidirana antsihatra ireo tafika malagasy izany. Io jerentsika indrindra ny akon'izay. Ufanoizana ny ezaka mahakasika ny fandriampahalemana manerana ny nosy sy ny fanarenana ny filaminana any amin'ny tontolo ambanivohitra dia mitohatra ny asa ataon'ny tafika malagasy mba hanafoanana ny asandahalo sy ny etraketraka ataon'ny andian-jola. Vokatry ny etsika fanafoanana ny asandahalo tany amin'ny distrika Nanjozorobe firaisana Martsipoiary izay notontsaina ny maraina ny talata 7 ny volana Novambra dia avitr'ireo miaramila atao amin'ny etsika manda 24 izay nanatanteraka ny asany tamin'ny faritr'indry ireo zazatelo izay nataon'ny dahalo takalonainy. Nisy fanamfiandahalo tamin'ny faritrio ka 20 novoaroba tamin'izany sy nentin'ireo dahalo nanaraka azy ireto ankizy telo ireto niaraka tamin'ny olondehibe efa nahazo taona iray nataony takalonaina angalana vola roa tapitrisa ariary. Notofirin'ireo dahalo ireo ilay rangahy efa nahazo taona ka maty. Nandritry ny etsika fanafana ireo takalonaina ireo dia olona 9 no voasambotra ny tafika izay efa natolotra eo ampelantanana ny mpitandro filaminana anaovana fanadihadiana no io fangalana takalonaina io. Mbola mitohy hatrany moa ny asa fampandriana ny fahalemana izay ataon'ny tafika malagasy.